Ho aminareo mandrakariva ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Diovy ny fanomponao. Diovy ny fanomponao. Zany no asongadiny mofinainantsika anio indray riavana ao amin'ny bokin'ny Deutéronomie toko 7:20 ny andininy 10 hatramin'ny andininy 7:20. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: raha mivoaka hiady amin'ny fahavalonao ny tafikao, dia mifadia ny ratsy rehetra. Raha misy olona eo aminao izay tsy madio noho izay nanjoa azy tamin'ny alina, dia hivoaka eny ivelan'ny toby izy fa tsy hiditra ao anatiny. Fa rehefa hariva dia aoka andro amin'ny rano izy, ary noho ny tokony ho maty masoandro, dia mahazo miverina eo amin'ny toby indray izy. Ary aoka hisy tany voafaritra ao any ivelan'ny toby ho fivoahanao, ary mitondrà fataka miaraka amin'ny fiadianao, ka raha hipetraka eny ivelany ianao, dia miady lavaka amin'ny fataka ka totofy ny fivalananao. Fa Jehovah Andriamanitrao mandeha eo afovoan'ny tobinao, amonjy anao sy amonjy ny fahavalonao, anolotra ny fahavalonao eo anoloanao. Ka dia ho masina ny tobinao, mba tsy hahita zavatra maloto ao aminao izy, ka tsy hiala aminao. Aza atolotra ao amin'ny tompony intsony ny andevy izay mandositra amonjy tena eo aminao. Eo aminao no hitoerany, dia eo amin'ny tanàna izay tiany sy izay sitraky ny fony, fa aza mampahory azy. Aoka tsy hisy zanaka vavy na zanaka lahy ny Israely hanolo-tena hijangajanga ho fanompo-tsampy. Aza mitondra ny tanginy vehivavy janga na ny karamanalika ho ao an-tranon'i Jehovah Andriamanitra any fanavoady, fa fahavetavetana eo mason'i Jehovah Andriamanitra ao ireo zavatra roa ireo. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Diovy ny fanomponao. Ao amin'ireo lalàna deutéronomista, lalàna samihafa nomena ho an'ny zanak'Israely tany anefitra mba hiantoka ny famonjena sy ny fitahian'Andriamanitra azy ireo, hiantoka ny fandresena hahatonga an'Andriamanitra tsy hiala aminy. Dia eo amin'ny zanak'Israely, rehefa eo Andriamanitra dia mandresy ny zanak'Israely. Rehefa miala aminy Andriamanitra dia tojo faharesena izy. Ahatonga an'Andriamanitra tsy hiala eo aminy, fa andresy mandrakariva, dia takiana ny fahadiovana izay midika hoe fahamasinan'ny zanak'Israely. Hitantsika eo amin'ny andininy 15 tapany faharoa manao hoe: ka dia ho masina ny tobinao, mba tsy hahita zavatra maloto eo aminao izy, ka dia tsy hiala aminao. Takiana fahamasinana sy fanadiovana amin'ny endriny rehetra ny zanak'Israely. Eny, raha andeha hian-tafika dia tafika voadio, tafika masina. Zany no voalaza eto, tsy ahitana fahalotona, na fahalotona tamin'ny alina na fahalotona amin'ny endriny ivelany, hatramin'ny fikajiana ny fahadiovana amin'ny endriny hita maso sy endriny anatiny rehetra no takin'ny fandresena.
izay antohan'izy Andriamanitra. Eto zao dia hitantsika fa hatramin'ny trano fivoahana mila kolokoloana sy amboarina mba tsy handoto ny tanàna masina, tsy handoto ny tobo masina izay misy ny firenena masina, ny olona masina izay manompo an Jehova. Takiana ny fahadiovana amin'ny fifandraisana amin'ny hafa, tatsika eto zao ireo andevo nandositra ka mitsoka any aminao, aza manavesatra azy intsony, aza manandevo azy intsony, fa efa nisafidy ny ho afaka izy, aoka tsy olotonao indray izay efa nisafidy ny hadio. Ary hitantsika eto ny fahamasinam-pitondran-tena izay takiana, tsy hisy hijangajanga ho fanompo-tsampy na hanompo ny sampy ny avy amin'ny zanakalahy na ny zanakavavy araka ny voalaza. Ary tena zava-dehibe eto ny amin'ny hitandremana ny tranon'i Jehova. Eto moa tranon'Andriamanitra no lazaina izay voalohany ihany ahitantsika azy atao amin'ny bokin'ny Deutéronomie. Raha marina ny fitoerana masina no tokony ho lazaina, tsy handoto ny fitoerana masina amin'ny vola tsy mendrika na amin'ny vola maloto. Filazany azy ato dia ny hoe tangin'ny vehivavy janga na ny karamanalika izay entina ilazana ireo vola azo tamin'ny fivarotan-tena fampiasan'ireo firenena jentilisa, natao indrindra ampiodonana ny tempoly ny jentilisa izany. Tena fahavetavetana eo mason'Andriamanitra ny fampiasana vola maloto ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Hitantsika matetika ao amin'ny tantaran'ny soratra masina ry havako fa sarotony amin'ny fahamasinany, amin'ny fahamasinan'io Andriamanitra. Zany zao no hitantsika ohatra fony ankalaza ny Paska indray Hezekia mpanjaka, dia nandidy ny olona rehetra, nandidy ny mpisorona rehetra mba samy hanamasina ny tenany aloha, mialohan'izay hisehoany eo anatrehan'Andriamanitra, hanadio ny tenany mialohan'izay hisehoana eo amin'ny tempolin'Andriamanitra. Rehefa malala ao amin'ny Jesoa Kristy ilay efa nandatsaka ny rano teo amin'ny hazo fijaliana no andraisantsika zany fanadiovana izany, ka dia ho diovitsika amin'ny rano Kristy ny fanompontsika rehetra, ny ataontsika rehetra, ny toerana iasantsika rehetra, ny fifandraisantsika amin'ny manodidina antsika rehetra, ny toeram-panompona sy ny fitondran-tenantsika rehetra. Tokony andiny tena fatratra isika amin'izao vanim-potoana ny karemy izao. Raha misy mpanompon'Andriamanitra, manompo an'Andriamanitra, mandany fotoanany amin'ny fanomponan'Andriamanitra kanefa tsy mety mahomby amin'ny zavatra atao, mila mandiny tena ndrao mbola tsy madio, ndrao mila ny fanadiovan'ny fanahy masina, mila ny fanadiovan'ny Kristy, ndrao fanompona aroaroa-paratsiana no tanterahantsika. Fandinika sy feritreritra ny amin'ireo tsy fahombiazana samy hafa izay hita amin'ny fanompona izay atao, ndrao tsy momba antsika Andriamanitra. Tsarovo manko ry havako malala fa tsy miaraka amintsika ao amin'ny fahaloton'Andriamanitra. Ao amin'izay misy fahalotona dia tsy hitoeran'Andriamanitra ka tsy ahitana fahombiazana. Mila mandiny tena isika, ndrao isika ihany no olana na hosakana amin'ny fandrosoantsika sy ny fahombiazantsika, ndrao isika ihany no vato mosakana tsy ahitantsika ny fandresena. Isika te hitoetra ao anatin'ny fahalotona dia
fahavalo ny fandrosoana miaraka amin'Andriamanitra. Ndao ary iverina andiny tena, eritreritra fatratra, ary anaiky hamindra, anaiky hidio, anaiky famaloto ka ho diovon'ny tompo eo anatrehan'ny fanompoana izay atao. Tsy ho fatra mpanamary tena, tsy ho fatra iady fa marina mandrakariva, fa aneo fa mila ny fanadiovan'i Kristy isika. Efa vonin'Andriamanitra, te hanadio anao izy, ianao no andrasany. Koa raha mety ianao atolory azy, teny ankehitriny ny fonao, ny fiainanao, ny fanomponao ho diovin'izy Andriamanitra, dia ahita fahombiazana ianao. Dia ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Tompo, misaotra anao zahay, ilay Andriamanitra nidina tetỳ an-tany, nandatsaka ny rany, nanaiky hanadio izay rehetra maloto sy mihosom-potaka mitoetra ao anatin'ny fahotana. Amin'ity andro anio ity dia entinay eo anatrehanao izay rehetra mbola pentipenti-pahotana sy izay rehetra tsy mahamasina anay eo anatrehanao. Dia ianao Jesosy hanadio, anamarina, anamasina, ary ahitanay fahombiazana, fandresena, eny fifaliana sy fiadanana, fanafahana amin'ny fanompoana rehetra ataonay. Io ary Tompo, ny fanompoana rehetra ataon'ny mpianakavon'ny finoana, na inona ny raikiny, na inona anjara fanompony, na inona fanomezam-pahasoavany raisiny taminao, dia ahita fahombiazana amin'izany izy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen.